isane hoana ilay nipetrake mamisezafyanjanana izo tolotray hoanao izo fideranizao ufanomezambonina isa ana funina isane hoana si hoanila izanakuzina jamanitra rewanzeli marobe miaraka miubiwe hemasinanyanauria jamanitra fidana ny tompo tonona amintsika indray miraso antsika tain'i Jesosy toro vavolombelo ho fanomeza voninahitsy ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'i Jesosy aneny voninahitra ho an'i Jesosy aneny voninahitra ho antsika ny fiadanana ho an'ny mpanompo masina rehetra izay miheno ty témoignage ty fa Andriamanitra dia mahay manao ny zavatra rehetra Andriamanitra dia mahay manova ny zavatra rehetra araka voalaza ny tenin'Andriamanitra izay amin'ny salamo faha enambe efatrambe enimpolo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa mivaky toujours amin'ny anaran'i Jesosy hoe henoy ny foko raha mitaraina aho Andriamanitra arovy ny aiko amin'ny tahotry ny fahavalo afeno aho tsy ho azo ny firaisan'ny tetika ny ratsy fanahy sy ny tabataba ny mpanao ratsy ny zavatra rehetra nisy izay joloko vavolombelo araka voalaza ny tenin'Andriamanitra ty hoe Andriamanitra dia miaro antsika ary miheno ny fitarainantsika ary Andriamanitra manalavitra antsika ny ratsy na ny loza ny zavatra rehetra hitsanga ary tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana amintsika tenin'Andriamanitra izay milaza hoe antsoy aho amin'ny andro fahoriana reo dia hovaliko ianareo araka voalaza izay tenin'Andriamanitra izay ny tsoriko izany vavolombelo satria ny segondy mondry atsika tsy mba ho fantatsika ina ny zavatra misy ina ny zavatra mandalo mampilaza hoe tsinotsinantsika olombelona tsinotsinantsika olombelona tsika olombelona dia tsinotsino aoka hafoitsika ao n'Andriamanitra aoka hafoy fotoana atsika ao n'Andriamanitra hiresaka amin'Andriamanitra tsy halisalisa zany hoe tsy halisalisa raha miresaka amin'Andriamanitra atsika fa ataovy miadana atsika miresaka amin'Andriamanitra aza lisalisana hoe rehefa resaka amin'Andriamanitra hoe ndao fa efa vita zay taovy moramora firesahana amin'Andriamanitra Andriamanitra eo Andriamanitra tsy hilay Andriamanitra miheno antsika dia noho n'izany fotoana zany hoe amin'izao fotoana zao izay joroko vavolombelo zao amin'ity azomaty ny zavatra rehetra nisy après 2 heures de temps avant noho ny zavatra rehetra ny s'est passé satria manambara hoe tsika olombelona dia tsinotsino amin'ity azomaty eo dia ny fatihana rehefa mifatihana tamin'ny zomaty dia zavatra nisy dia zao avy ny fotoana lera tamitra ny lera fifadian-kany dia hoe parfum zao rehefa mifadihana tsika mila miaina amin'ny fiainam-bavaka zay aloha voalohany indrindra mila miaina amin'ny tenin'Andriamanitra dia tonga rava nanomana sakafo fa amin'ny tonga lera isakafoanana ny hariva dia efa vita homana ny sakafo dia mitena hoe aleoko hivavaka satria zao misy programme du temps iresako amin'Andriamanitra lavalava bebe kokoa dia hoe hivavaka tseka aloasako zao satria nieritreritra aho nivavaka après hivavaka aloasako zao dia après aho manohy miadana iny dia zao ny zavatra nisy amin'izay efa vita homana ny sakafo nivavaka fa efa nitaky ny kibo tsy faharetana zany tsy faharetatsika zany manambara hoe
manana antsika faharetana miresaka amin'Andriamanitra. Zany ny hafatra izay holazaina amintsika, manana faharetana miresaka amin'Andriamanitra. Aza lisalisana n'Andriamanitra, aza lisalisana. Hafa hoe fantatry n'Andriamanitra antsika tsy mana fotoana, fa zaho nana fotoana, zaho nana fotoana. Hafa zay hoe tsisy fotoana, dia Andriamanitra mahalala hoe tsy mana fotoana izy na nanao vavaka ohatran'izao aza malakilaky aingakaingana na nanao vavaka ohatran'izao, fantatry n'Andriamanitra izay zavatra izay. Après zay dia hoe nanomana le sakafo pre, vita le vavaka, efa nitaky l'équipe dia hoe fa vita zay satria efa ampy zay, dia petraka amin'izay fa tonga lera sakafoana. Amin'ny toerana lera fisakafoana, zaho miheno le toriteny kosa amin'ny telefony dia hoe miheno dia mipetraka amin'ny toerana fisakafoana amin'izay zaho. Tonga dia nisy zavatra hoe ohatran'ny crampe mahery tsiboko an-dabosiko ao. Tonga dia tsy nitafa reto reny sakafo, tsy nikitihana ny sakafo, tsy nihanina na dia iray akory azy. Fa le zavatra douleur amin'izay tsy afaka miaina ho respira aho, tsy miaina tsony, tsy miaina. Tena ny sakafo hafa zany hoe ny fiainako, tena hoe tsy nana fiainana zaho, fiainana le hoe respiration, sisy respiration zaho. Ina ty re Jesosy, zaho hodikodiko tsy mahavita mouvement zaho, tsy vitako hoe hetsika, tsy mahavita mouvement zaho, fa tena eo hoe Jesosy ty le fotoana ty toizako zao Jesosy Kristy vo hoe fotoako zao ty. Le teo mbola nanao mouvement, mbola tsy nahatsapa hoe hivavaka indray aho, mbola nanao mouvement zaho fa tena hoe tsy tafa. Eo teo Jesosy eo amin'izay fa tena hoe niamare dia hoe nivavaka, nanao fivavaka tsy fantatriko reto, nanao fivavaka tsy fantatry fa ty hoe andro hivitako amin'ity androandroany ty, satria ny zavatra ne tsy mainka amin'ity nofontsika ty fa mianka amin'ny fotsika ato e. Dia ny foko tsy afaka mirespire, tsy afaka mirespire tsony aho, kanefa ny douleur zay nitsapako tena hoe trop fort, izay manaka ny respirationko tsy ahafahako miaina. Dia nivavaka ao Jesosy ao mamelay, nivavaka ao Jesosy ao mifona, mangataka famelan-kelika. Jesosy raisy ny fanaky tompo, inty aho efa anao Jesosy, zany vavaka nataoko hoe fa izao ny fotoana dia izao anatin'ireo Jesosy izao miteny toriteny fa tsy haiko aby ny zavatra teneniko, fa nitenao mpanomponao ty mba tavy tompo mba hoe hiteny mba hivavaka amiko, tsy haiko ny zavatra teneniko. Dia nalaiko hatramin'ny akandroko fa tena sempotra be aho, tsy afaka miaina, nalaiko non, 1 heure eo mialy vavaka mialy, farany nipetraka amin'izay hoe aoka ny sitraponao no atao Jesosy fa tsy ny sitrapoko, tsy nihinana nefa zao ny kiboko nitaky anay, ny kiboko no nitaky anay, kanefa le kiboko nijany le mosary. Jerevantsika ny fiasan'Andriamanitra hoe nijany le mosary, fa nipetraka nananty amin'izay hoe aoka ny sitraponao Andriamanitra no atao fa tsy ny sitrapoko, dia nipetraka zao. Teo nandeha ny sitrapon'Andriamanitra, fa ino moa no ataoko raha toka fa maty aho, dia fa zay ny lalana. Fa hoe nivavaka ao Jesosy ao, nanao fivavaka, je n'ai jamais prié comme ça même, fa esorana amin'ny tompo. Dia nipetraka amin'izay zao mandeny, tsy niafaka, nipetraka teo. Après quelques minutes zao mipetraka teo hoe après quelques minutes amin'ny fipetrarako teo dia miantso le mpanompon'Andriamanitra, dia ina indray kosako ty antsoan'ity mpanompon'Andriamanitra ty hoe ina indray kosako zay, dia ina no ataoko. Jerevo foy mananty zao tsy alezy ty ve dia hamaly anazy zany zany nandrisika hoe ina ny hamalianao an'io, ianao tsy alezy, ianao manahaka an'izao, ina ny fomba hamalianao anazy, ina kosa ny hamaliako an'ity zako, zao tsy alezy, zao tsy raha. Dia napetrako teo, Andriamanitra no dia falio io répond, sao tsy afaka tsy alezy, tena hoe tsy amiko mihitsy ny aiko, fa miandry ny raho. Dia hoe nivaliko rehefa avy eo, rehefa nivaliko izy dia fa nisy inona ho juge, maninona ny fonao no to malemilemy anao zany, fa misy ina
tsy nisina fa za tsy concentré miresaka aminao am'izao fotoana zao ho asako fa avy lao aloha zao fa tsy fantatsiko ny zavatra teneniko fa tena hoe tsy à l'aise mihitsy azo am'izao fotoana zao fa misina tena zao zavatra nisy ay ve alay voarozy ny tananao de hoe ndao ivavaka apetrao am'le zavatra am'le toerana marary le raha de andaosa ny vavaka de hoe nivavany fa laosa ny fandriamanitra sa ny asa rehefa vao fa tena teo hoe sarany to petsaka am'izay rehefa vita ny vavaka eo miandry ny sitrapon'Andriamanitra fa tena tsy tafa mihitsy tsy tafa ny respiration tsy tafa ny mouvement tsy tafa tena tsy tafa reto de nipetsaka am'izay zao rehefa teny je sentais une comme une fiadanana zany hoe haiky nitofé zany zao hoe nitofé zao ketsaka ny haiko hoe j'arrive à respirer nitsangana zao j'arrive à faire mouvement nihetsika zao tena hoe nitafa isaorany tompo halleluja isaorany Jesosy fa tena hoe ketsaka aho tsy nihenoko tsony le zavatra vonaitsy no hoan'i Jesosy Kristy fa ho afatsy antsika hafatra ho antsika zany zavatra zany hafatra ho antsika izay zaraiko eto mitondra hafatra de hoe misy hafatra telo ao de hoe manana faharetana miresaka amin'Andriamanitra faharoa aoka tsy ny finaritra novotsika no ataotsika hoe rehefa mitaky ny ekiby de hoe hanao aho fa avelao Andriamanitra ny baiky zaho tao anatin'ny fifadian-kany manana faharetana atsika manana faharetana zany ho afatra zay hoe zaranatsika ho fanomezam-boninahitra an' Jesosy ary andresantsika lesina atao satria tsinitsinina ny nofotsika tsinitsinina ny nofotsika zay hoe hitady hatao zay mahafinaritra azy hoe zay zavatra tiany ho hany na koa efa mitaky ny mosary de hoe mihina hisakafo fa tsinitsinina avy lao rehefa tsika hoe voataridalany fanahy masina hoe mbola mangetahita te hivavaka mbola mangetahita ampiahiny fanahy masina ho anatsika ampiahiny fanahy masina ho anatsika ampiahiny fanahy masina ho anatsika aza lisalisana rehefa hoe resaka am' Jesosy efa vita zay etretoa tsika tsy anome fetrany ho an' Jesosy hoe etretoa kanefa Jesosy mbola hoe mbo misy hetaheta ao anatsika mbola te hanohy ny vavaka tohizo le vavaka ataotsika raha mbola omeny Jesosy Kristy fahafana atsika hafa raha hoe amperinasa atsika tsisy fahafana fa raha misy fahafana ao anatsika de hoe tohizo ny vavaka tohizo ny hetaheta ao anatsika tohizo raha ataoko raha hoe ny zavatra nahazo hoe raha hoe mbola nangetaheta tato anatiko ny tohizoko le vavaka mety tsonjao ny zavatra nahazo ahy tsonjao ny zavatra nahazo ahy fa hoe nampahalalan'Andriamanitra hoe mila mana faharetana amin'ny fiainam-bavaka tsy la hoe halisalisa hoe na hoe efa misaro eo de fa andeha manana faharetana andeso ampilaminana ny firesahan'Andriamanitra aza atao miresaka malakilaky aza atao miresaka hoe fa atao hoe zara fa vita fa na firesahan'Andriamanitra kosa ny mila ampanajana mila ampandaminana fantatry n'Andriamanitra araka voalazany teny hoe na de mbola tsy mangataka aza atsika de efa fantatsiko ny anao anatinareo eny fantatry n'Andriamanitra zany fa tahaka antsika miresaka na amin'ny namatsika na amin'ny iza na amin'ny ray aman-drenitsika de hoe miresaka atsika tahaka an'izao hoe alamina ny resaka rehetra zay holazaina ao anatratrehan'Andriamanitra ino ny comprendre hoe namatsika raha toa satsika miresaka hoe fa atao rombo atao malakilaky zany hoe atao malakilaky tsy hay ny fotorany tsy hay ny hafarany tsy hay ho aizany tiatsika holazaina zay kosa ny tian'Andriamanitra atao amintsika rehefa tsika mivavaka mangataka aminy de hoe pratiquer vatsika tsara hoe ny zavatra rehetra angatahantsika amin'Andriamanitra fa fantatsinao any Jesosy na de tsy mbo mangataka manahaka an'izao hoe zaho Jesosy ny zavatra angatahako dia pratiquer-vo tsara alamino resaka eo anatrehan'Andriamanitra alamino rehefa tsika miresaka amin'Andriamanitra amen voninahitra ho an' Jesosy Kristy fedano antsika tahiny tompontsika fa saoran' Jesosy Kristy fa velonay aho saoran' Jesosy Kristy fa namerina ny aiko saoran' Jesosy Kristy tompo fa mbola ity aho fa lesinao ay ny zavatra rehetra ary lesinao fampizarana anao koa ho hampahery anao ka hijoroanao ampiainy fanahy masina ao anatinao manana faharetana miresaka am' Jesosy Kristy aza malisalisa amen tahiny tompo indraytsika amen